fampianarana amin'ny tiany ity favakintsika Andriamanitra ray ndre toy izahay miara misaotra anao sy mideranao mihitsy miara miaiky tena hoe miaiky tongotra aman-tanana mihitsy izay fa ny Andriamanitray no Andriamanitra tena izy hany Andriamanitra velona mifehy an'izao zavatra rehetra izao tompony tany sy ny lanitra tompony fahefana rehetra fa sady tomponay koa mideranao zahay fa Andriamanitra tena lehibe ianao ary tianay tsy misy tianay mihoatra anao mahefa ny zavatra rehetra ianao dia azo antoka tokoa dia tokoa dia faly miantehitra aminao zahay amin'ny atsipirian'ny fiainanay misaotra anao tokoa ny amin'izay nitondranao anay teto amin'izao anio izao ary indrindra ny amin'ny asany fananao aty anatinay mampangetaentanay anao dia ndreto zahay Jesosy miaraka miteny tsotra aminao hoe mitenena aminay fa vonina iaino anao zahay anio ny fananao miasa ao anatinay rehetra manome ny fifantohanao anay manana afatra mazava tenenina aminay izao ianao androany dia sokafo ny vavadi-tsainay ary ianao no miasa tompo mampangina an'izay feo manelingelinanay rehetra dia afaka maharay tsara ny afatrao zay miaraka amin'izay fahasoavana ampiarahanao aminy anatanteranay izay tianao ataonay dia mitenena aminay ara fa vonina iaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen ao anatin'ilay tarigetra mpiainana hatramintsika sy ianao hoe ataontsika ho voninaytsika no mba hankasitrahana atsika izay hankasitrahan'Andriamanitra izay no mahasarotiny amin'ny fiainantsika izay no araisintsika hoe voninahitrytsika ary izay ihany izay no mampireharehantsika hoe nankasitrahan'ny tompo dia ampiazay ao amin'ny Korintiana faharoa fahadimy andiny fahasivy moa misy an'izany ao anatin'ilay andiana fampianarantsika hianarantsika miaina finoana sa miaina amina finoana sa fanombalontsika sy ianao mitian'io ity ny zavatra ho resantsika an'io dia ny hoe miandry an'Andriamanitra ary ahy amin'ny fomba hoana ny andrasantsika an'Andriamanitra miandry an'Andriamanitra amin'ny fomba hoana ny zavatra makany anatin'ny fotsika sy ny sofintsika rehefa miteny hoe miandry aloha amin'ny ankapobeny le hoe miandry raha avako tsy tena mahafinaritra tsy tia miandrytsika indrindra moa fa ao anatin'izao zavatra klik amin'ny teknôlôjia izao na resaka fandrahoakanina ny an-trano klik vita rehetra tsy te hiandry zany tsika amin'ny ankapobeny mampirisika atsika tsy hiandry mihitsy ny fiainana eto amin'izao tontolo izao efa zatra mandeha aingana be miaraka amin'ny teknôlôjia izao nefa mazava raha avako misy zavatra tsy ho haitsika mihitsy raha tsy ao anatin'ny fiandrasana nefa izay misy le tediavin'ny tompo amintsika satria te hanamafy ny toetratsika nge Andriamanitra mitondra atsika ho amina fahamatorana izay le Efesiana 4:7-8 hoe ho olona lehibe lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahalehibiazan'i Kristy kanefa tsy ho azontsika mihitsy ho tonga amin'izay mihitsy tsika raha tsy mandalo an'ilay fiandrasa fa ao anatin'io mihitsy tsika no mianatra mila manavaka tsara tsika ny antsoina hoe tsia non sy ny hoe miandry aloha rehefa mbola kely ny zanakitsika dia tena haitsika mihitsy ny mampianatra anazy an'izany ary misy fotoana tena manao fanainina mihitsy tsika hoe ampiandrasina raha tsy izany haitsika ny fomba filaza hoe miantaratsy le zaza raha ohatra ka izay omeny rehetra izay angatahany rehetra dia omena zao dia zao daholo fa ao anatin'ny fanefena azy hialehibe kokoa dia mila mianatra hoe andraso aloha fa no miteny hoe andraso aloha tsy midika hoe tsy any valan'izay
le tsia mantsy a tahaka ny tonga dia misy faniliana be any anatin'le olona mandray le tsia dia eo mihitsy koa zany tsika sianao a maha-olon-dehibe atsika miaraka amin'ny tompo a mila mianatra manavaka tsara tsika ilay tsia sy le hoe miandry eo. Lazaiko anao fa ny tsy fahafahana miandry ao anatin'ny olona, ny tsy fahafahantsika senao miandry a no mazana anton'ny problema be da be atsika eto ambonin'ny tany. Ny akabiazan'ny fotoana ny idiranao trosa izay malasa dalanao mihitsy ankehitriny dia satria tsy tafanyandry, tsy tafanyandry, tsy nahay miandry tseky. Misy karazana aretina ohatra fotsiny izany zao hoe ny aretin'ny firaisana ranofo, tsy mahay miandry dia lasa misy karazana aretina vokatry ny tsy fendrasana. Ny zavatra amporisihan'ny fahavalo amintsika ampiasany an'izao tontolo izao mihitsy hisitona atsika dia hoe tiako ho azo zao dia zao, zao dia zao. Fa maninona moa zany ilay tanora kely hoe hanambady amin'ny volana desambra hono dia fa maninona tsy zao dia zao dia efa manao mpivadivady, tsy mahay miandry. Fa maninona no miandry? Izay ilay zavatra takonany devolo mihitsy ny masontsika eritreritra hoe tsy voatery miandry zany fa tonga dia zao zao no tiako ho azo dia zao zany. Izay ilay miandry manahirana. Ianao ve zany mety ankehitriny ianao miteny hoe miandry an'Andriamanitra zao ankehitriny? Tsy fantatro, mety hoe miandry an'Andriamanitra ianao manokatra lalana, manokatra lalana amin'ny asa, amin'ny vady, azo zanaka, mety azo valim-bavaka. Mety miandry an'Andriamanitra ianao hanazava kokoa hoe aiza ny lalana fa tsy hitako mihitsy amin'ilay lalam-piainanao. Mety miandry an'Andriamanitra ianao hanasitrana, manasitrana ny vatana, ny fo, ny fifandraisana. Efa ela dia ela mataona ny fahitantsika azy tena ela. Miandry an'Andriamanitra mihitsy ianao dia mandeha daholo ny fanontaniana rehetra. Fa nahoana ary? Pourquoi? Nahoana raha loatra? Fa nahoana loatra dia zao no miatra amiko hoe zany no mandeha, na hoe ahoana ihany ary ty zavatra ty. Zany le matetika toe-potsika rehefa eo am-piandrasana mandeha zany fanontaniana zany. Zao nefa mazava rahavako ao anatin'io fotoana ohatrany tsy mahita na inona na inona tsika mihetsika, ohatrany hoe ny teo ihany ny teo fa aiza ary Andriamanitra fa dia nahoana loatra ary ahoana ihany. Kay moa Andriamanitra manomana atsika handray valim-bavaka, manomana atsika senao Andriamanitra handray valim-bavaka. Raha ohatra zany ianao mangataka vady fa le vady angatahanao anie olona sarobidy amin'Andriamanitra ka ianao aloha mila homanina hikarakara an'ilay izy tsara araka ny tokony ho izy. Raha ohatra ianao manomana mangataka asa, manomana anao Andriamanitra handray an'ilay izy ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika eo am-piandrasana dia manomana antsika izy handray an'ilay valim-bavaka. Amin'ny tean'io tsy zany ny zavatra resahako anao misy fotoana ny zavatra rehetra. Izay aloha mila tsarovantsika tsara. Ao amin'ny mpitory-teny ao 7:1-10 haitsika tsara ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny tapany faharoa ary milaza hoe ny zavatra rehetra dia samy natao nomendrika amin'ny fotoana avy. Ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra zany ao anatin'ny fotoanany tsara daholo. Sady Andriamanitra mandrakizay tsy voafetra ny fotoanantsika. Tsika senao no mihazakazaka tsy mahita fa tsy ny eto amin'ny tendron'olontsika eto tsika, fa ho an'Andriamanitra mazava fa misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra. Tsy voatery ho azo tsika daholo ny zavatra ataon'Andriamanitra. Io tena mampahery anahy mihitsy n'izay any anatin'ny foko any no misaina an'izay mamela an'Andriamanitra ho Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, avelao ho Andriamanitra izy.
midikany tsy voatery anazava amintsika izy ny antony anaovany na tsy mbola anaovany zavatra anankiray, tsy voatery ho azotsika ny ataony, fa izao no mazava amin'ny fotoanany tsara trany io Andriamanitra io, amin'ny fotoanany tsara trany io Andriamanitra io. Tsy mandeha aloha izy sady tsy taraiky. Zay le Andriamanitrantsika amin'ny fotoanany tsara hatrany ny zavatra rehetra ataony. Tsy vitany hoe misy fotoanany zany ny zavatra rehetra, fa fotoana mety. Zay zavatra mipoitra amin'ny fiainanao dia andao hiderana ny tompo hoe ok Jesosy, fotoana mety zany zao, fotoana mety. Solotsika an'izay mihitsy le nahoana be da be sy le de ahoana ihany. Misy zavatra anankidimy tiako zaraina aminao, mila tadidinao eo am-piandrasana. Misy zavatra anankidimy andeha ho tadiditsika eo am-piandrasana. Ny zavatra voalohany, manefi ny fomba fisainantsika zany ka afaka mijery an'ilay fotoam-piandrasana ho fahasoavana, fa tsy fahaterena sy vesatra. Eo am-piandrasana dia andao tadiditsika, fa misy fiandrasana hatrany ange eo anelanelany famafazana sy ny fijinjana. Misy délai, misy elanelam-potoana, fa tsy hoe namafy vary ianao ketsa androany dia rapitso ianao no mijinja vary. Tsy ohatr'izay, fa misy elanelam-potoana. Lôjika ny natiora zany raha avako, ary zay mihitsy mila tadiditsika sy ianao. Misy fiandrasana hatrany eo anelanelan'ny famafazana sy ny fijinjana. Ao anehovakitsika mihitsy ilay mpitoroteny toko fahatelo hoe mpitoroteny fahatelo ary amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Izao no voasoratra ao: ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy, ary samy manana ny androny. Samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra ty ambany lanitra. Ao ny andro haterahana, ary ao ny andro hafatesana, ao ny andro ambolena, ary ao ny andro anongotana ny nambolena, ao ny andro hamonoana, ao ny andro hanasitranana, ao ny andro andravana, ary ao ny andro hananganana, ao ny andro hitomanina, ao ny andro hiomeezana, ao ny andro hisaonana, ao ny andro handihizana, ao ny andro hanarim-bato, ao ny andro hanangonam-bato, ao ny andro hanohonana, ary ao ny andro hifadiana tsy hanohona. Isan-karazany, fa ny mazava misy elanelany ao anatin'izay fotoanany famafazana sy ny fijenjana izay. Fa izao rehefa namafy ianao, ohatra ny mpamboly mihitsy tsika, rehefa namafy tsika dia azo antoka fa ho avy izay ny fotoam-pijinjana, dia andrasako tsara. Zay mihitsy zany le toe-tsaina mila nanantsika, le anjarantsika ataontsika avelao ho Andriamanitra, Andriamanitra ny anjara ny ataony, satria Andriamanitra tsara sy mahatoky izy. Azo antoka fa ho avy ny fotoam-pijinjana io, koa dia andao andrasantsika tsara, andrasantsika tsara. Inona ny zavatra tadiditsika faharoa amin'ity resaka eo am-piandrasantsika? Inona ny zavatra mila tadiditsika faharoa? Aoka tsy ho adinonao fa misy ady mandeha angehany amin'ny tontolo tsy hita maso hoe misy gera risea, misy ady ara-panahy. Araka ny hitantsika any amin'ny Efesianina toko 4:2-20 milaza hoe tsy mitolona amin'ny nofo aman-dratsika, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fa inona ny ataon'ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra? Izy anie tsy hoe mihainohaino hoe tena miady, na tsy hitan'ny masonao ary tena miady. Ao nefa vakitsika ny Daniela toko 10 ahitantsika ny santionan'izay, izay karazana ady misy ka tena mety mampatonga ny fiandrasantsika ho voamaika miandro kokoa. Daniela toko 10, vakiko aminao ny andininy 1:20 hatreo amin'ny andininy 7:20. Izao ny soratra ao: ary hoy izy tamiko ry Daniela malalo,
fantaro ny teny izay lazaiko aminao ka mijoroa fa nirahanao aty aminao aho ankehitriny ary noho nylazan'izany teny izany tamiko izy dia nitsangana nangozozo teo aho dia hoy izy tamiko aza matahotra ry Daniela fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao ahalala sy hampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao dia reko ny teninao ary noho ny teninao dia avy aho. Andiny fahatelo ambin'ny folo fa lay andrina ny fanjakan'ny Persia nanohitra iraika amby 20 andro fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ny andrina lehibe no tonga nampy ahy ka izao ihany ny sisany janona teo amin'ny mpanjakan'ny Persia. Inona zavatra niseho zany hitantsika eo? Nandritra ny nanao fotoana navavaka sy fifadikanana i Daniel tao anatin'io fotoana io dia milaza tsara ilay anjelo miresaka aminy eto hoe tamin'ny ianao vao niteny voalohany tamin'ny vavaka ny teninao nge efa reko ary tamy izy avy izy dia tamy fa tonga ho izy ilay andrina ny Persia izay manambara n'ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, manambara n'ilay devoly ny contre nanohitra n'ilay fitondrana ny valim-bavaka. Raika amby 20 andro raikitra niady fa i Mikaela arkanjely mihitsy no tonga niady tamin'io andrina ny Persia io dia izay vao afaka nandeha ilay anjely mitondra ny valim-bavaka ho an'i Daniel. Ora afaka tena mety ao anatin'izay vanim-potoana izay mihitsy ianao rehefa mivavaka kay moa tsikity dia i Satana mandefa zana-tsipika izy mandefa zana-tsipika na fisalasalana. Tena sitrapon'Andriamanitra ve zao zany angatahako zany? Ary raha ohatra ka zao mandefa fisalasalana be da be, mandefa zana-tsipika amin'ny fahadisompana tenana, mandeha ny 2-3 andro herinandro, tsisy miaino ry, tsisy miaino, mandefa fahakiviana. Ora afako mety zany mihitsy zao no mandeha any amin'ny fiainany se any tonga dia toero amin'ny finoana saha. Meny tompo an'ilay fahefana nge-tsika senao manohatra ny asan'ny fahavalo fa satria ny tenan'i Jesosy efa milaza fa nomena azy ny fahefana rehetra eo ambanin'ny tongony ange ny devoly mitoera tsara miara-mipetraka amin'ny Jesosy dia aza tononao izay misy ady ara-panahy ao anatin'ilay fotoam-piandrasana. Ny zavatra resahantsika averiko aminao efa nteneniko anao teo aloha teo dia izao hoe aza raisina avy hatrany hoe tsia no hoe miandry aloha. Rehefa fantatrao hoe sitrapon'Andriamanitra io andeha ataoko hoe ny famonjena n'ilay vadinao, ny famonjena n'ilay zanakao, ilay ankohonana. Ora afako sitrapon'Andriamanitra zany satria zany ny teny hoe rehefa mino ianao dia ianao sy ny ankohonanao ny vonjena. Fa impirimpirintsika andefasan'ilay fahavalo an'izay zana-tsipika izay mety mbola sakanany eny amin'ny rivotra eny ilay valim-bavaka dia kivotsika amin'ny teny hoe tsy avitra tsony io fa ny ahy efa nialako ny ahy fa efa tsy avitra tsony. Orsea mety tsy izay ilay atao fa sao dia fomba fiasa tsy mety zany. Ny zavatra fahatelo indray ary zao resantsika inona ny ataontsika eo am-piandrasana. Zavatra anankidimy ihany taminao ny zavatra resako aminao eo am-piandrasana dia andao ho taditsika fa manomana anao handray ny fahasoavany ny tompo. Manomana anao tsy maintsy homanina ianao. Andriamanitra nge no mikarakara an'ilay izy dia mila homanina ianao. Ao jerentsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Petera 1:1 andininy 5 sy ny 7 vakiko aminao zany. Petera 1:1 andininy 5 sy ny 7. Izao no voasoratra hoe izany no iravoravoanareo na dia ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fankapanahy maro samihafa azy nareo raha tsy maintsy izy zany mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra no ny volamena mety ho simba.
na dia voazatoetra tamin'ny afo azy dia amin'ny isehoany Jesosy Kristy. Rehefa mbola tsy hitanao ny kasikaandriamanitra manoloana ny zavatra nangatanao sy andrandrainao aminy dia tsarovy fa manomana anao handray ny fahasoavana izay tompo. Fanefena matsy ny fiandrasana, tena hoe fanefenanao, satria io finoanao io, ny finoantsika sy anao angeravako le finoana tena izy tsy hoe angeva ty amintsika hoe tsika no misafidy fotsiny hoe ino an'Andriamanitra fa fanomezan'Andriamanitra ty anatytsika ny finoantsika. Ohatra ny volamena kado omen'Andriamanitra atsika, milazontsika tsara mihitsy zany, fa tsy eto amin'izao toerana mino izao tsika ratsy no ny fahasoavan'Andriamanitra no omeny atsika. Toy ny volamena zany ny finoanao io sarobidy amin'Andriamanitra io, napetrany ao anatinao dia tsy hoe napetrany ihany dia lasa fotsiny hoe zay anaovanao azy any ankiridina, mahasarotiny azy io dia ahoana? Ka moa vatsy tahaka an'ilay tsodrano, tsika isanao faly be foana mandray an'iny tsodrano amin'ny nomeritoko fahenina isaky ny mandeha any am-piangonana. Hitay anareo anie Jehova hampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehova. Azonao an-tsaina moa fa valim-bavaka amin'izany tsodrano izany mihitsy ianao miandry io, valim-bavaka amin'izany satria ilay izy tsy hamirapiratra eny amin'ny tavanao mihitsy. Raha tsy diovina tsara aloha ilay volamena rysea, raha ohatra ka tsy madio tsara aloha ilay fitaratra rysea, tsy mandeha tsara ilay reflean'ilay famirapiratana. Azonao tsaina, mila mpadalovina afo io izay vao mamirapiratra. Ny dikany izay mihitsy ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ilay Petera voalohany teo, milaza hoe ampalelovina vetivety tsika fa andao zany no iravoravotsika dia milaza izy eo amin'ny andininy fahafito tamin'ilay Petera voalohany toko voalohany teo hoe andao ara ho izy le fizantoetra ny finoantsika raisitsika hoe ho fiderana sy fankalazana ary voninahitra. Manahoana raha izany ny toe-tsaina raisitsika isaky ny misy fanefena goavana. Le fiandrasana ane tena fanefena goavana eo enao miandry fa raisitsika hoe Jesosy misaotra anao fiderananao indray zany zao ny ao ambadika io, fankalazananao Andriamanitra, voninahitra ao zany zao ny amirapiratra ao ambadika io zavatra io. Rehefa misaina toy izay ianao, voarainao tsara hoe fanefena tranika io ary ndikan'ilay fanefena tsy filambaniny. Indraindray hoe raisitsika tsotra ohatra mihitsy izy hoe asitsika an'ilay teny kely hoe ny olona vera angamba manompo tsara, manao asa tsara, mahafoy tsara dia zao mahazo ny tena. Mody tsy asianao Andriamanitra fotsiny izay teny izay fa ny anatinao any mangidy ianao hoe ohatran'ny tsirariny izao ataonao izao, nefa Andriamanitra eo ampamalina ny vavakao mihitsy sy ilay tena fanatanteran'ilay tsodrano hoe ampamirapiratra ny tavany aminao izy, dia mila mandalo afo ianao. Ka noho izany aza mora mandeha mitsoaka ary sefa andao hanohy aharitra tranitsika sy ianao ao am-bokin'ny Romanina ndao nefa vakitsika sy ianao ny Romanina toko fahavalo hoe Romanina toko fahavalo andininy fahaefatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo aloha ny vakitsika. Izao tsara ny teny ao hoe ny fanantenana fa ny fanantenana no namonjenatsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana ny mbola nantenan'ny olona izay efa hitany. Fa raha isika manantena izay mbola tsy hitatsika dia miandry amin'ny faharetana. Enao izay miandry amin'ny faharetana. Dia raha mitsambikiny eo amin'ny andininy fahafalo amby roapolo tsika dia haitsika ilay toe-tsaina entina miandry amin'ilay faharetana hoe fa fantatsika atao anatin'ny saiko azy zany fantatro fa miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra io zavatra rehetra io. Dia miandry amin'ny faharetana. Ny saritsara tareravako ohatra ny vehivavy bevoka mihitsy. Sainao vehivavy bevoka
ny vehivavy be voka arakaraky ny andrasany mandroso le fotoana hoe zay ho fanitsaika le zaza 2 volana 2 volana 3 volana aiza ihany ary izy ty miamavesatra isan'andro any ho azy olo efa niainan'izany zany dia maheno mahalala an'izany miamavesatra isan'andro fa arakaraky ny androsoany io amin'ilay fotoana hoe aterahany izay tsy fantany le fotoana amin'ny ankapobeny ny ankehitriny moa zany efa misy hoe programmena ny aterahany fa bon amin'ny ankapobeny hoe tsy fantany le izy fa miandry izy azony an-tsaina fotsiny eo amin'ny fa 6 volana eo tokony hilatsaka fa izaho arakaraky ny androsoan'le fotoana dia miandrandra lasa velona foana amin'ny fanantenany sainao nge zay fa tena mahavariana mihitsy ho sarina vehivavy be voky io endrika vehivavy be voky io hoe tsara tarehy anarantsika ny faharetany eo am-piandrasana arakaraky ny androsoan'ilay fotoana no vao maika izy miandrandra ho avy ny fahasoavana ny antsika senao mantsy maheno tenin'Andriamanitra ohatr'izao zao dia maheriny fo ok nanomboka tary amin'le hoe miomana indray fahagagana ok tsara be tiako be zany avy eo amin'izay lasa ihany dia eo inay ihany koa zao nidika n'le nianatra finoana saty eo tsy hitako any zay miofa orsea eo am-piandrasana zany ny tsika ohatrany mifute ohatrany memidina ohatr'izao zany le fanantenana arakaraky le fotoana mandeha sain'le vehivavy be voka arakaraky ny fotoana mandeha efa kaiky zay ny ahateraka an'io dia velomy tsara ny fanantenana ravako eo am-piandrasana inandray ny zavatra faefatra izay zaraiko aminao ny toetsaina mila nanantsika mamboatra toetsaina mihitsy aloha zany tsika eto am-piandrasana eo am-piandrasana andao tadiditsika fa tsy tsika reriny ao amin'le salle d'attente ao misy salle d'attente ngeza be zany efitrano fiandrasan'ny olona ny olon'Andriamanitra samy miandry daholo ninona ianareo ny andrasanareo nenay vady nenareo iny nenay le tany olafo nenareo iny nenay le tsaiko ao zany samy ao ary ao efa zay piny rehetrarehetra se dia tsy maintsy mandalo ao daholo hatramin'ny testamenta taloka hatramin'izao tsy hoe ianao rery mampahery zany satria ianao indraindray rehefa ianao manao n'olon'olona rery eny dia mieritreritra tsisy oatra mihitsy ho fahorinany olona za ihany zay ny tedaviny devolosaininao hoe ianao ihany miaritra fiainana ohatran'io fa tsy ianao ihany miaritra fiainana ohatran'io any amin'ny Hébreu 9:1 dia ny 5:10 dia zao tsara zao ny teny arak'izany hoy ny teny rehefa naharitra tsara Abrahama dia nahazo ny teny fikasana izy nanomboka tany angeny filmany fiandrasana vao nanomboka mihitsiny fa ny resaka asa-panavotana nataon'Andriamanitra dia efa nanokatra salle d'attente ngeza be izy tsy maintsy miditra kely daholo ny rehetrarehetra za toetra amin'ny afo ao mba mivoaka mamirapiratra nandalo tao daholo ny rehetra nandalo tao daholo ary mbola maro ny ao miaraka aminao ao ankehitriny tsika rehetra zao dia samysamy ao daholo samy manana ny zavatra mety andrasantsika eritrereto nanomboka tamin'ny Noa ngeza ny film zany ny tsika senao aty le fiandrasantsika ohatry ny zavatra kely fotsiny mihoatra ny olon-kafa ny Noa zao 200 taona nge fantatro fa 200 taona Noa namboatra le samby fiara foana ny olona zany mandrabirabo viny tataona rety dadabe Noa viny dia ny olona tsy mbola nahita an'izay orana i Noa ony miomana fa hoe mamboatra sambo ny olona raha tsy mahita rano akory mamboatra sambo tena 200 taona ngery fa naharitry Noa dia nino i Abrahama hainao loatra fantatrao moa io Abrahama io tany amin'ny 70 taona ny antsoan'Andriamanitra azy izy novain'Andriamanitra ny anarany i Abrahama lasa i Abrahama hainao ny dikan'izany hoe i Abrahama
ray ny firenena maro ny dikan'izany fa firy taona taty aoriana vao nandeha le film 5 taona taty aoriana nge le mitantara azy tena tsotra ny anao 5 volana efa tady andeha ary amin'le mpitaiza ry anao ohatra ny hoe tsy mandaitra le anao orsea tany reny ingady josefy novy tary amin'ny fahazazana tary fa niandry 20 taona zay vao tanteraka mosesy 20 taona nge mosesy zay vao nanomboka n'lay asany iantson'Andriamanitra azy i Ana fadiny Elikana any amin'ny Samuela voalohany toko voalohany niandry asana 5 taona zay vao nanananaka ny Samuel David itenenako aminao hoe tsy misy na iray azy tsy niditra tao anatin'ny salle d'attente io fa maheresy aho dia mitraka tsara dia andao hifampahery hatrany zany ny antony tena hoe toerana ambony ho an'ny fifampizarana ny témoignage na fijoroana ny vavolombelona satria mampahery ny afy ny fiandrasanao eny jerentsika ny zavatra 5 farany ao anatin'io hoe inona ny mila tadidinao ao anatin'ilay fotoam-piandrasana ny zavatra 5 farany dia izao fidèle na hoe mahatoky amin'ny fanatanterahana ny teny fikasany Andriamanitra tsisy hevitra mihitsy tenin'Andriamanitra zany ravako zao ny teny any amin'ny Abakoka toko 2:7 fa tsy mbola tonga ny fotoana hatanteraka an'io fahitana io fakiko aminao midika teny ombonany tsy fa tsy mbola tonga ny fotoana hatanteraka io fahitana io kanefa ho avy tsy ho ela ny farany ary tsy hamitaka velively andraso ampahatokiana natao mitarejedra azy fa ho avy tokoa ary tsy hahemotra izany ho avy tokoa ary tsy hahemotra amin'le fotoanany amin'ny fotoanany za zao rehefa mivavaka dia anampy anaty anatiko aty dia asiako an'izay hatranony ana tompo amin'ny fotoananao sy ny fombanao manaiky an'izay hatrany amin'ny fotoananao sy ny fombanao dia rehefa tonga le zavatra na mbola tsy tonga le zavatra dia mitena miaiky Jesosy mbola tsy fotoananao zany na tonga le izy dia mifaly hoe efa fotoanany tompo tsara any amin'ny boky ny Nomery toko 7:20 enonao tsara nge ny tenany tompo hoe ary amin'ny anjiny 7:20 ary Nomery toko 7:20 anjiny 7:20 zao ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra nge tsy mba olona ka anday nge na zanak'olombelona ka anenina moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny tsy possible zany zany notily tenin'Andriamanitra lazay tsy possible zany hoe Andriamanitra tsy hatanteraka ny teniny zay zavatra teneninao ny anaty sainao ao amin'ny Loka toko voalohany anjiny 7:30 dia milaza tsara amin'ny teny frantsay io milaza hoe rien n'est impossible à Dieu fa amin'ny teny malagasy izy zao tsara ny teny ao hoe fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra mahatoky io Andriamanitra io dia azo antoka tsara izy dia andao mandroso mahatokytsika ny tapany faharoa ao anatin'izao fianarantsika izao zany hijerentsika indray hoe inona ary zany ny tokony ho ataontsika eo am-piandrasana teo aloha zany nijerentsika ny toe-tsaina mila ananantsika eo am-piandrasana ny toe-tsaina mila ananantsika raha verintsika kely izy teo ny voalohany dia hitantsika hoe miandrytsika satria misy fotoana mihitsy misy elanelana ny fotoam-pamafazana sy ny fotoam-pijinjana tsaronao zay ina zavatra faharoa ny resantsika tsaronao izy teo miandrytsika satria misy ady eo amin'ny tontolo tsy hita maso misy ny fahavalo zay manakana ny valim-bavaka fanjikany maharitra tsika ary tonga sainan'izay hoe misy ady ny zavatra fahatelo ny resantsika na le fahatelontsika teo
manomana anao Andriamanitra ho amin'ny valim-bavaka. Mila homanina mantsy ianao fa tsy ohatrandray aman-dreny mpampianta zanaka fotsiny tompo. Mila homanina ianao mandray an'ilay valim-bavaka. Zavatra faefatra, ina ilay faefatritsika teo hoe misy salle d'attente izay tsy hainao reriny ao, fa misy olona hafa betsaka miaraka aminao ao dia mahery resy. Ary ny zavatra fahadimy mahatoky io Andriamanitra io, izay nolazainy rehetrarehetra ho tanterahany tsara mihitsy amin'ny fotoanany tsara. Izay ilay zavatra dimy ho an'izay tatoriana vao tonga. Da ho ary jerentsika inona kosa ny tokony ataontsika eo am-piandrasana. Zavatra anankiefatra nizaraiko aminao ao anatin'izany. Ny zavatra voalohany dia ity: andao raisintsika antsoratra ny lesona ampianaran'ny tompo atsika. Hitanenako anao, fomba hitanenako anao io hoe hienary tsara le izy, satria tsaronao le nitenentsika teo, fanefena ny fiandrasana. Tsy maintsy misy zavatra ampianaran'ny tompo atsika zay ao anatiny. Dia hoy aminao hoe raiso antsoratra. Le fotoana fiandrasana io fotoana fiainona io dia fianarana. Miaino tsara n'Andriamanitra dia mianatra aminy. Averiko aminao tsara fa io Andriamanitra io ny toetranao no mahaliana azy voalohany, zay vao ny tontolo misy anao. Dia ny dikany mampianatra aloha Andriamanitra vao mamaly vavaka. Mampianatra aloha Andriamanitra vao mamaly vavaka. Tsy le valim-bavaka fotsiny amin'izao, fa misy ny maha izy azy Andriamanitra mihitsy tiany aseho aminao. Misy ny maha anao tiany asehony aminao koa, ka ho hitanao hoe tia mbola mila amboarina. Misy ny teny fikasana tiany ampianarina anao, ny zavatra vitany sy tiany atao ny programany. Mampianatra aloha Andriamanitra, izay vao mamaly vavaka. Ny zavatra manaraka vanteneniko anao tao ihany hoe ho an'Andriamanitra ny toetrako aloha vao ny tontoloko. Izay ny lara-pamena ho an'Andriamanitra, ny toetranao aloha izay vao ny tontolonao. Ka ny lalina dia ity: rehefa adiniko izany io dia averin'ny tompo eo indray saingy ny lalina be amintsika sefatsika senjana be, fa zavatra efa nampianarin'ny tompo tamin'ny 2016 tsy maintsy folo taona teoriana mbola ampianarina anao, satria tsy voarainao tsara ny lesona taminy. Dia lasa miverina. Dia izay no teneniko anao hoe ianaro ka tena soraty mihitsy dia averiny be reny mihitsy hoe ina moa ilay lesona tamin'iny. Amin'izay koa ny sainao tafafantoka mijery, manampy abe foana hoe ty resaka manoratra ty, dia izany amporisihako azy aminao na mivavaka na ohatran'izany zany zao manao lesona, manao ohatran'io. Ny azy zao tena faly mihitsy amin'ilay fahazarana hoe manao powerpoint ohatr'izao dia ohatran'izay mihitsy zany zao manomana fampianarana misy lasiny 67 alehako zay hariva. Dia manomana ilay fampianarana dia nijery ny fampianarana nataoko taloha tany dia faly be indray mianatra, miverina mianatra. Ay moa izy ohatr'izany mihitsy tompo, ay moa ohatr'izany. Rehefa misoratra mitoetra ravako dia averinao, dia mifantoka ny kokoa ny lohanao hoe ay izay ilay ampianaran'ny tompo, afaka mifantoka kokoa ianao. Raha adininao io dia lalina be fa miverina ny tantara. Jerenao tsara nge Mosesy ambara mihitsy any amin'ny Nomery toko 7:30 any ao amin'ny andinin'ny faharoa. Nomery toko 7:30 eo amin'ny andinin'ny faharoa lazaina hoe dia nosoratany Mosesy ny nialany araka ny nandehanany araka ny didiny Jehova. Dia raha mamaky ny Nomery toko 7:30 tsika, ny Mosesy aloha tamin'io tahaka ny hoe journal zany nataony. Le zavatra tiako sainy nataonao mihitsy tsy hoe ndrasany hoe le nataony Mosesy ohatrany hoe fitanisana hoe zao ny nalehan-jareo dia zao, fa
le antsika tsy vitan'izay hoe tanysain'izay fa zao le lesona voaraiko tamin'iny, zao le tamin'iny. Mahafinaritra be raha afaka mampita an'izany amin'ny taranaka manaraka. Fa ny zavatra rehefa ao anatin'le mahavaivay iny ange, amin'iny fifandraisanao amin'ny tompo tsara ery any fa avy eo rehefa tsara be indray le fiainana, tsy tadidinao mihitsy hoe nisy an'iny tamin'iny. Fa nefa rehefa averinao vakina indray le izy ateoriana, rehefa tonga indray ny ady manaraka, mampahery anao kokoa ny fotoanan'ny ady no ny fotoanan'ny tsy nisy ady. Zay le andreketana antsoratra azy, inona ny zavatra nataon'ny tompo nampianariny anao. Sao ny fifezana ny lesona kely no mitarika fahombiazana lehibe. Aza miandry zavatra goavana be, lesona kely, tsy kelikely eny, vofeanao iny dia iny miantoka ny fahombiazana lehibe manaraka ao. Andeha ny vavaka ho ataontsika isan'andro, tahaka n'le vavaka ny mpanao salamo ao amin'ny salamo iny. Raha sy nevakiko aminao amin'ny salamo 7:100 zao ny andao ataontsika senao vavaka isan'andro hoe toroy ny lalany didinao ao Jehovah dia ho tandremako hatramin'ny faran'izany. Tenentsika mihitsy ny tompo hoe toroy anahy. Inona zany zao ny zavatra tianao ianarako? Ny circonstance mitrangy eo amin'ny fiainana dia misy zavatra tiany tompo ianarantsika hatrany, tsy hoe lasa fanatika ianao amin'izany. Mividy zavatra ho ahy ianao dia misainao hoe Jesosy inona zao ny ampianarinao ahy mandeha ny an-dalana. Zany nge le miconnecte amin'ny tompo, misaintsaina an'izany ianao toroy ahy hoe tompo, toroy ahy, dia lasa mandroso moramora ianao. Raisiko amin'ny soratra ny lesona ampianarin'ny tompo azy ny zavatra voalohany, fahazarana voalohany alaitsika sy ianao. Ny fahazarana faharoa alaitsika dia ity: andao iaina toy ny efa nahazo. Eo am-piandrasana zany tsika io finona moa fa tsy izay le antsoina hoe finoana. Miaina toy ny efa nahazo. Aitsika loatra le teny ao Marka 1:20 ao, 4:20. Ao amin'ny Marka 1:20, 4:20 dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe: koa lazaiko aminareo, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray anareo dia ho azonareo zany. Ahoana ny ataontsika pratika an'izany? Pratika voalohany aloha teneniko anao, vita ny vavaka iny. Matetika misy olona manontany anazy zany hoe ahoana zany ny atao rehefa hoe nangataka zavatra anankiray, dia satria mino ve fa mino mitondra tena tahaka ny hoe fa nahazo dia tsy angatahana tsony ve le izy. Dia hoy aminao hoe avadio fisaorana avetrany hatrany ary ny vitanao no nangataka an'le izy, mandra-piseho an'le izy mandra-pahitanao. Raha ohatra ka maly Andriamanitra ny eriana hoe tena tsy nivalin'le izy, satria possible mihitsy an'izany, fa ho asehony anao mazava fa mandra-pahatonga an'izay fotoan'izay dia miandry aloha hatrany aloha, raisina ny anatin'ny fo, miandry dia nijikany misaotra Jesosy efa raisinao an-tanany ny zavatra iny, averiko aminazy isan'andro dia miresaka amin'ny tompo amin'izany, misaotra Jesosy ny ataoko an'izany foa, misaotra Jesosy efa ataonao an'izao le anina. Za amin'io zany mba tsy hiteny tsony fotsiny hoe mangataka fa tonga dia misaotra. Dia esoriko any amin'izay le fanontaniana be da be, esorina le nahoana roviana ihany. Hitanao ny amin'ny salamo 7:20 any misy salamo 7:20 tsara tarehy be io salamo io rehefa eo am-piandrasana eo tsika. Raha sy nevakitsika senao vetivety zay salamo 7:20 zay zao tsara ny teny nataon'ny ga Davida hoe: mandra-paharoviana ny mbola hanadinonao ahy ihany, mandra-poviana ny mbola nafenanao ny tavanao amiko, mandra-poviana no isaintsainako ampanasy alelovako ampo isan'andro, mandra-poviana ny mbola isandratany fahavaliko amboniko. Ohatra tsika senao iny zany rehefa le miandry iny mandra-paharoviana ty.
fa navadiky Davida andriny fahatelo sy faefatra ho vavaka avy hatrany ary le izy jereo akavalio Jehovah Andriamanitra apazavao ny masoko fandrao reniko mitoromaso fahafatesana fandrao ny fahavaloko anao hoe naharesy azy fandrao ifalany rafilako raha mandozozo navady ny vavaka le izy ka rehefa vita zay famadihana an'izay ho vavaka dia ina ny anjiny fahadimy sy faheniny fa raha za kosa dia ny famindraponao mitokiko ho faly amin'ny famonjenao ny foko hira ho an'i Jehovah satria nanisy soa izy salamo anankiray ihany dia zay ny teneniny toepo ny Davida tsy hoe tamin'ny 5 taona lasa ny andiny voalohany sy faharoa dia 5 taona manaraka le fahatelo sy faefatra toepo anankiray io miainga tany amin'ny hoe tena gravy ty misy atiry tompo avizana tatarao amin'i Jesosy zay tsy hoe ane rehefa kristianina ianao dia tsy mahazo reraka tena reraka dia miazaka zaho amin'ny tompo dia tatarao dia avadio vavaka le izy araka le anjiny fahatelo sy faefatra ary ny vavaka tena mety ataotsika dia io vavaka Davida io mihitsy le hoe jereo akavalio ampazavao ny masoko zay ny angatantsika amin'ny tompo Jesosy apairato ty masoko ty tadiny problema fotsiny no hitany apairato ny masoko ary rehefa zay dia mifalifa ataon'Andriamanitra tokoa le izy dia nijikany lasa amboaran'ny tompony fimasonao dia ampinoana ianao mahita hoe manisy soa io Andriamanitra io na dia ao anatin'ny fotoana tsy ahitako mangirana amin'ny fiainako ary mino aho fa manisy soa izy zay le andininy fahenina hoe hira ho an'i Jehovah satria nanisy soa izy zany le miaina toy ny efa nahazo miverina amin'ilay ohatra na vehivavy bevoka teo ary sakaiza ohatra ny vehivavy bevoka ny sary zany dia ity ny vehivavy bevoka tsy mbola nisy nahita an'izay zazakely ao anaty kibony mihitsy mety hoe hitany amin'ilay sary naheko fa mbola tsy hitany hoe dia hoe ho raisiny tanana ary se fa ao anatiny ao fotsiny fantany hoe ao akibony ao le izy ohatr'izay rehefa bevoka ny olona dia zaho nefa rehefa fantany hoe manomboka mitsaika ao izazy io dia mitondra tena mifanaraka amin'izay izy nijikany mety tsy borosotrano be loatra tsony izy tsy hoe akory dia maninona raha miborosotrano ny vehivavy bevoka afaka miborosotrano fa tandremana fotsiny tsy totototona amin'ny vatana fa misy zavatra miova amin'ny fiainany na dia mbola tsy hitany ary le zazakely sa hoanao ianao lasa mandeha mividy akanjona bevoka izy satria fantany hoe afaka 3 efa bolana 5 volana tsy atonina azy ao ty robe sy rehefa andehanako makany am-piangonany ty mitondra tena toy ny efa nahazo izy na dia mbola tsy nahazo ary ina koa ny zavatra hitantsika dia miomana izy ka miomana ndray zazakely izy mieritreritra ny akanjo kely mieritreritra ny trano andraisana azy tsy miandra ilay zaza voateraka izy zay vao hanao zavatra fa efa ataony mialoha satria fantany fa ho avy hitanao zay assurance zay any ka azontsika tsaina mihitsy tokoa aloha misy ny tranga sarotra hoe tsy azo le zaza avy eo fa amin'ny ankapobeny ohatr'izay daholo ny fomba hiatrehan'ny vehivavy ny voka ny fianakaviana kely dia ohatran'izay mihitsy any sakaiza le sary ao anatin'le hoe mitondra tena toy ny efa nahazo efa ataony mialoha daholo satria fantany fa ho avy dia miandry an'le fotoana fotsiny izy miandry an'le fotoana ohatran'le fomba fitenitsika miandry andro ny anina maninona raha mba atao ohatr'izany ianao miandry andro zay rehefa tsy hoe nafa tsika senao miara-mianatra zany ho mahalala zay morse zay manao na fiainanareo ao miandry andro fa tsy manao fahakiviana hoe tsy hay mihitsy ohatra ny adino ny tompo na tsy fantatra zay fomba fijerinao any miandry andro io efa ho avy le izy fa tsy fantatra fotsiny na raha n'io na apitso na amin'ray volana fa miandry andro ohatrany ahoana mipratika za miaina ohatrany efa nahazo zany andehana sainina hoe miandry an'Andriamanitra anome asa hony ianao zany
ny dikany a saino avetrany a raha hoe inona ny ataonao a raha manana ny oasy io ianao dia zay atao. Eritrereto nge zany zavatra teneniko anao zany raha ohatra ianao zany ka manana asa ianao zany zao le mbola miandry asa ohatrina hoana ny paozinao inona ny ataonao raha manana asa ianao ve mifoha amin'ny fito sasany amin'ny maraina sa manisy réveil amin'ny 5 ianao a satria karakara sakafo a fa andeha hiasa. Raha ohatra ianao manana asa mety tsy mifota raika ohatrany intsony a dia nydikany izay mihitsy zany atao voatriny le efa manana asa ianao a asio réveil a dia mifoha aloha dia misasa misy olona energie a zany zavatra zany ana tsy ataony fa hoe mbola miandry asa hono izy fa mitondra teny ianao tahaka ny efa olona andeha hiasa dia fa miomana ho amin'izany. Zay zany ny ataonao amin'le fotoana avao tsara mihitsy ny antsoina hoe miandry amin'ny tahotra dia ohatrany hoe tsy tafanao ninninina ianao zany mihitsy le ataony devoly amintsika le hoe miandry any Jehovah nge raha avako tsy resaka hoe miandry dia tsy manao ninninina eo tsy zay mihitsy tsy atonty pasiva le miandry fa fiandrasana ampinoana ndikany misy zavatra ataonao zany. Ny Romanina 4:7-7 dia noho tsara ny filazan'Andriamanitra mikasika an'i Abrahama. Arak'izay voasoratra nataoko ho rain'ny firenena maro ianao Andriamanitra teo anatrehan'izay ninony a dia Andriamanitra izay mamelona ny maty a sy miantso ny tsy misy a toy ny misy. Zay Andriamanitra zay mamelona ny maty a sy miantso ny misy a toy ny tsy misy. Araka ny resako taminao teo a i Abrahama zany novain'Andriamanitra ny anarany Abrahama aloha dia nataony hoe Abrahama. Nydikany hoe Abrahama dia rain'ny firenena maro nefa nandritra ny 520 taona nitondrany an'izay anarany zay a aiza koa izay firenena maro fa mivadiny ara-mombo. Eritrereto isaky mifampiaraba amin'ny olona zany izy manao anary Abrahama dia mety misy mime foana fa naninona koa ary ny anaranareo novaina za fa firy zanakareo ty tsisy azonao mety fandrabirabiana ao aminatiny zany fa io Abrahama io zany nikotian'Andriamanitra azy hoe marina na nisan'Andriamanitra azy hoe marina satria nino izy fa zay tenenin'Andriamanitra dia hainy atao. Dia nydikany a zay no nitazomina dia nitondra tena ho rain'ny firenena maro nga i Abrahama na dia ohatra mbola tsy zay ary fa Andriamanitra tia manao ohatran'izay mihitsy. Gideona zao tsaronao fomba niantson'Andriamanitra ny Gideona. Jehova momba anao ry lehilahy mahery nefa Gideona ny lehilahy tena kely endaka tsy haiko sary tahotra be sy tsy haiko zany fiantsoana azy tena kanosa be fa nazon'ny Gideona zany fantany fa Andriamanitra mampisy ny tsy misy. I Petera nge raha avako dia novain'i Jesosy hoe Petera hono ny anarany hoe vato lampy nefa Petera ny olona mora miovaova indrindra tamin'ireo mpianatra ireo mbetika mafana mbetika izy zany tena mitovy tamin'ny tanalahy mihitsy nefa natsoina hoe vato lampy ny ianao Petera fa fantatry Petera ao anatin'ny finoana mihitsy a manova tantara eo Andriamanitra eo rehefa mahita finoana dia andao hitondra tena arak'izany isika sy ianao. Ina ihany koa ny zavatra mila jerentsika ohatrany efa fahatelo angamitsika zao fahatelo zao fa tsy faharoa. Ina ny ataontsika eo am-piandrasana ny zavatra fahatelo ataontsika andao jerena ny fahazaran'ny olona be finoana dia andao arahana. Jerentsika ny fahazaran'ny olona be finoana dia iny no arahantsika.
ao amin'ny Hébreu toko 7:10 andinin'ny 7. Hébreu toko 7:10 andinin'ny 7. Zao ny tenin'Andriamanitra hoe tsarovo ny mpitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, evero ny hafarany fiainany ka arao ny finoany. Ok. Hébreu toko 7:10 andinin'ny 7 milaza amintsika amin'izay hoe tsarovo ny mpitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo evero ny hafarany fiainany ka arao ny finoany. Ny zavatra fahatelo resantsika zany ina ny ataontsika eo mpiandrasana jerentsika ny fahazaran'ny olona be finoana dia arahantsika. Hitanao izay le amerenako miteny aminao hoe tena manan-danja ny fiainoana fijoroana vavolombelona. Eo amin'ny fotoana fiandrasana misy olona tena ampiasain'ny tompo mihitsy eny amin'ny lalan'ny fiainana hoe ary ianao koa ampiasain'ny tompo eny amin'ny lalan'ny fiainan'ny olona mba ampahery azy eo am-piandrasana na ampahery anao eo amin'ny fotoana fiandrasana. Andao reny olona ireny tena akekezitsika, mazototsika miaina an'izay fomba niainany an'izay fotoam-piandrasana izay. Jerentsika ny fahazaran'ny olona be finoana dia arahantsika. Ao amin'ny bokin'ny Filipianina toko 4 nge jerentsika ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Filipianina toko 4 andinin'ny 7. Izao ny soratra hoe ataovy izay efa nianaranareo sy efa niraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko ary ho aminareo ny Andriamanitra ny fiadanana. Izay mihitsy tsika sady makatahaka isika ilay olona hitantsika hoe miaina amin'ny finoana iny olona iny no alain'ny olona tahaka ihany koa isika dia ohatran'izay hatrany ao anatin'ilay efitrano be an'ny efitra fiandrasanao. Manan-danja ny fiainonao ny fijoroana vavolombelona sy ny fijoroanao mihitsy koa vavolombelona. Dia izara aminao kely fahazarana mila tohizanao eo am-piandrasana. Misy fahazarana anankidimy reto tiako ho tohizantsika eo am-piandrasana eo. Andaontsika hanohy hivavaka hatrany, manohy mivavaka eo am-piandrasana eo. Matthieu toko 7:7 dia manambara antsika tsara an'izany hoe dondomy dia hovoaina, mangatà dia homena hoy ny tompo mitadiava dia ahita ianareo dondomy dia hovoaina ianareo. Ny zavatra mila ataontsika ihany koa eo am-piandrasana, ny zavatra mila tohizantsika atao. Le miandro mihitsy mantsy ny tena manahirana hoe tsy haiko hoe makaiza ary ny lalana, inona ary ny ataoko, dia hoy aho fotsiny aminao hoe tohizo izay fahazarana tsara. Manohy mivavaka, manohy manompo, mahatoky amin'ny andraikitra kely. Tsy mila hoe tsy maintsy miandry zavatra goavana be. Aza mitady asa fanompona goavana fa andao raisina ho goavana avokoa izay fanompona ataontsika. Azonao tsaina moa izany zavatra teneniko anao izany. Indraindray tsika sainao hoe ina hoy ny atao? Za ve rangany zany ihany afaka manao an'izany fa ny anahy za miandry an'ilay tena tory teny amin'ny fotoam-bokatra iny mihitsy ny azy zay vao tsaina hoe zay ansona hoe asa fanompona. Orsia ny fanompona rehetra hatramin'ny hoe andeha hamangy olona any amin'ny hôpitaly zao ohatra. Zany inge tena goavana rehefa le fonao manao azy mahagoavana na tsy goavana ny fanompona fa tsy le titra sy le zavatra atao akory. Dia hoy aho hoe ao anatin'ny fotoam-piandrasana ndao fotsiny aloha manompo. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny Petera 1:7 miteny amintsika hoe andaontsika hifanompo amin'izay fanomezam-pahasoavana amen'Andriamanitra antsika avy. Fahazarana faharoa izay teneniko aminao izay, manohy manompo tsika, manohy mivavaka tsika dia manohy manompo. Ny zavatra fahatelo mahatoky amin'ny fiombonana amin'ny mpino hafa.
misy fotoana tena ohatran'ireny mandeha désert be ireny ny fiainanao ny tany efitra ary ny tendance voalohany zavatra ny anatintsika rehefa ohatran'izay dia ohatrany hoe tsy te hiaroaro amin'ny hafitsika kamitsika andeha any am-piangonana etsetra fa hoe aminao eo amin'ny fiandrasana mandehana hatrany mandehana matoky fidèle amin'ny fiombonana amin'ny mpino hafa araka ny Hébreux 10:5 aza mahafoy ny fiarahana ny vavaka. Ina koa ny zavatra faefatra fahazarana faefatra tenenitsika hoe andao hanohy amafy hatrany. Tsika senao tadikikika iteny hoe ka inona akory ny dikany fa tsy miova mihitsy. Manohy mamafy hatrany enonao tsara ingeny mpitory-teny 2:15 izao miteny aho hoe amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy rotota. Andao manohy mamafy hatrany. Ary fahazarana mila tohizantsika eo am-piandrasana, manohy maharitra amin'ny finoana. Manohy maharitra amin'ny finoana. Hoy tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 2:7-4:12. Timoty 2:7-4:12 hoe fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao an'izany. Andao hanohy maharitra isika. Ny sary tiako amenanao dia ity, ndikany hoe miandry an'Andriamanitra raha ohatra ny tômôbila ny fiainanao dia tsy tômôbila eo amin'ny parking akory hoe maka parking dia mipetraka tsara ao anatiny ao, fa tômôbila eo amin'ny arabe efa vonona ny mandeha eo. Azonao ve ilay sary? Ianao zany vonona amin'izay zavatra rehetra izay fantatrao fa tokony atao ataonao. Tsy fiara eo amin'ny parking ary sainy ahetsika Andriamanitra fa izay efa vonona eo amin'ny arabe dia mahereza tsara ianao vonona izay le maharitra amin'ny finoantsika. Amin'ny fotoana tsy ampozinao io Andriamanitra io maneho ny voninahiny saota raika eo ianao dia manara tsara hatrany. Ny tompontsika fahazarana mila tohizantsika izany. Izay ilay zavatra fahatelo andresantsika teo hoe mila manahaka olona zany tsika, manana olona ohatrany hoe héros an'ilay finoantsika dia manaraka an'ireny dia manana fahazaram-piainantsika ihany koa tsika ao anatiny. Zavatra farany resahako aminao, ina ny ataontsika eo am-piandrasana? Ndao atoky an'Andriamanitra tsika senao fa tsy ho resiny tahotra. Atoky an'Andriamanitra tsika fa tsy ho resiny tahotra. Mila azonao tsara, Andriamanitra tsy maiky izany mihitsy. Amin'ity resaka fotoana ity Andriamanitra nge mandrakizay sakaizany dimensione, tsy misy an'ilay maika any anatin'ny saitsika senao. Fa io Andriamanitra koa nefa tsy tara mihitsy, tsy mety tara mihitsy. Ohatrany hoe tara zany izy kanefa ohatr'izay mihitsy le sary hitantsika any amin'ny jaona toko 1:12. Nandefa afatra Martha sy Maria, Jesosy marary le tianao. Jesosy ohatrany taraiky ianao satria arakaraka ny tenenana ary zay ohatrany mbola miaino haintany amin'izay nisy azy any ny tompo efa nalevina verangany olona dia zay izy vao tonga. Zay ny sary hoe ohatrany tara fa kay manomana fahagagana izy. Retsy ny eritreritra hoe fanasitranana Jesosy efa fantany hoe fananganana amin'ny maty. Tsy takatry ny sainao io fa io fiandrasana io fampamirapatan'Andriamanitra ny voninahiny io. Miandrasa tsara fotsiny ianao. Ianao mieritreritra hoe hatreto ny an'Andriamanitra ariny azy ny eritreretiny ary dia manomana an'izay, manomana anao handray an'izay izy, manomana anao handray amin'izay izy. Zavatra farany resahako aminao raha afaka fa nahaliana be rehefa nanomana an'ity fampianarana ity dia ndaontsika senao hianatra amin'ny bambo
tsy fantatro na mety mitovy ve ny bambo sy ny bararata, mitovy aloha ny famille espècen'izany fa tsy haiko mazava raha ohatr'izay koa ny bararata rehefa ambolena fa variana be mihitsy jery an'ity resaka bambo ty. Misy lesompiainana tsara be ao anatiny. Asa raha fantatrao, izy ireny zany atsatoka kely, ampahany kely fotsiny dia atsatoka ao anaty tany. Mety afaka misy manandrana any an-trano. Fa rehefa atsatoka izy dia izy mila tondrahana foana. Fa izao rehefa atsatoka eo tsy misy ninina mipotra mihitsy eo mandritra ny 5 hatramin'ny 7 taona. Le zavatra natsatoka ao dia sady ohatrany hoe tsy maty tsy velona fa eo fotsiny le izy, tsy mitombo ninina mihitsy. 5 hatramin'ny 7 taona. Eritrereto ny zavatra tena ilainy foana fotsiny dia mila tondrahana foana izy dia mila masoandro foana. Ianao zany mila ny anatin'ny sainao foana fotsiny izay hoe tondrahana io dia asiana atao azonandro tsara. Fa tamy amin'izay ny fotoana anankiray ao anatin'ny 2 volana io zavatra io dia lasa 520 metatra ny halavana. 2 volana tonga dia miakatra be 520 metatra. Eritrereto amin'izany nge ny fandehan'ny fomba faniriny zany rehefa alalinina, satria izy rehefa le voatsatoka eo dia mamaka be any foana, manisy fakany farany zay lalina be any izy aloha. Dia ny zavatra mahavariana amin'io ny bambo rehefa tonga ny rivotra be dia tsy mora tapaky ny rivotra izy fa izy mibiloka ohatr'izao fotsiny. Dia avy eo indray izy miarina ohatr'izay rehefa avy eo. Fa satria izy mafy be mihitsy le fakany any anatiny any. Oravako tena ohatr'izay mihitsy tsika se le Galatiana 5:7. Ndao tsika senao anao ohatra tsarovony bambo any aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa fa amin'ny fotoan'andro no hijenjana. Ao anatin'ny fotoana fo dia gaga ianao hoe fa ina sio lasa 25 metra le zavatra kely 10 centimetatra teo. Zany ao fiasan'ny tompo zany. Tsara be mihitsy mianatra amin'ny natiora raha avako fa misy lesompiainana be da be ampianarin'ny tompo amintsika ao anatiny. Hoy ny tompo amin'ilay Galatiana 5:7 hoe aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Zany no tenin'ny tompontsika amintsika ary dia andao fantatritsika izay ny zavatra atao, ny toe-tsaina mila ananana dia samy mitombo ao anatin'izany tsika. Mandrosoa raha avako amin'ny herintsika senao mbola mianatra ny ampahany farany indrindra amin'ity resaka hoe finoana saty amin'ny heriny any io no amarana antsika an'izay. Dia antenaiko mihitsy fa hoe mitombo ianao amin'ny pratika, mitombo ianao amin'ny fampiarana an'izany, miandritsika atao hivavakitsika. Andriamanitra iray misaotra anao izahay mampianatra anay hijery anao ilay Andriamanitra tsy hitany masonay sy ny fean'ny fotoana rehetra, mampianatra anay tsy hijery ny hita maso sy hotery ny fotoana amin'ny maha-olona voafetran'ny fotoananay, fa tena kay ao anatin'ny fiandrasana mihitsy ny fotoana anefenao anay. Andriamanitra misaotra sy mankasitraka izahay, mampatsiahy anay an'izany fahamarinana lehibe izany amin'ity fiainanay ny finoana ity. Ampio izay Jesosy tsy ravoravo tanana fotsiny atao mpiandrasana, tsy ho mora-kivy amin'izay mety ho tafiky ny fahavalo manan-kivy sy mampisalasala anay eny an-dalana rehetra eny. Tapahanay amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy izany. Ny fahamarinanao Andriamanitra no mijanona tsara aty anatinay aty, fa ianao matoky amin'ny teninao dia amin'ny fotoananao tsara kay anaovanao ny zavatra io. Misaotra Tompo manampy anay tsirairay afaka tena hoe ifampahery, ifampitaiza ao amin'ilay saly d'attente be anao ao zahay dia mahita ny voninahitra ao. Tsaronay amin'ny fotoana rehetra fa fanefenao an'ilay finoana volamena nomenao anay kay io fiandrasana io dia vao maika mirapiratra ny voninahitra ao amin'ny fiainanay. Misaotra manome anay faharetana, mampitodika anay any aminao, mamelona n'ilay fahazarana ny anaranay teo tena hoe ho voazonay tsara izany
misaotra fa hoentinao matotra hoentinao lehibe manaraka anao zay Jesosy ao anatin'ny fotoana sarotra dia le hoe miandry ty Jesosy dia velomy atsy anatinay hatrany ilay finoana finoana maharitra tsara ampianaro anam-pahendrena mihitsy zay ahafahanay miaina toy ny efa nandray an'izay zavatra hinonay ianao misaotra tompo fa miasa ao anatin'izany ianao dia hoentinay ao anatrehanao ary ny toy an'ny fiainany tsirairay avy ilay antsipiri amin'ny fiainanay jereo manokana ny olona tsy salama rehetra mandray an-tanana ianao tompo mampahery ianao satria mifantatray marina amin'ny teninao ianao fa ho tanterahanao ny fanasitranana azy Jesosy ianao ny hiasa na hoeto na ho ary ilay fotoana fanasitranana dia tena afaka ho tafabanjina na ho an-trano ny olona izay ao anatin'ny aretina ary ahita ny tanjonao ao anatin'ny famelanao an'izany mampahery ianao tompo manome ny vola ilaina hiatrehana na zahay ny marary na ny ao an-tranonay ao na nytoy izany dia miasa amin'izany ianao misaotra tompo fa mampahery sy manokatra lalana ianao ho an'ny tsirairay eo amin'ny fiainana arakasanay eo amin'ny fianarana ianao mihitsy no hitahan'izay zavatra atao mba hahatonga anao ho fitahiana ho an'ny hafa koa ny fisianay mankasitraka Jesosy fa manome ny fahendrena amin'izay zavatra mila atao ianao mankasitraka indrindra misaotra tompo fa raisinao an-tanana ny fiainam-panahy indrindra ny ao amin'ny antony ankohonanay ao misy fotoana izay reraka kely na reraka be manoloana ny zavatra miseho ao fa ianao Andriamanitra no mampahery ny tsirairay dia mahatonga ny tsirairay ho fahazavana na dia mety sarotra ary ny fijoroana eo anivon'ny fianakaviana mety eo anivon'ny mpiara-miasa ajoroy ho anao tsirairay misaotra tompo fa miandraikitra ny fiainanay ny faniriana samy manany azy zahay reto ny zavatra inonay anao manokana andrandranay aminao dia ianao no miasa ao anatin'izany ary fantatray fa tsara tanteraka ny fotoananao dia matoky anao zahay isaraka eto zay amitian'io ty ny fiadananao tompo no miambina ny fosiny hevitray rehetra dia ianao no miaro anay miaro ny tenanay ny fanahinay ny ainay samy ho tanteraka ka tsy hanatseny amin'ny fiavinao Jesosy mahatoky ianao ilay efa niantso anay sady ianao ihany no hatanteraka an'izany misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen amen